Alakampitsy rampitso midika izay fa dia ivoaka amin'ny rampitso ny larana vaovao ny gazety Sof tena amintsika fohifohy ary ny lohateny ao anatin'izany gazety izany. Dimy taona izao niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy mifandao, nitoky ny famzahaina. Larana fahavalo amin'ny sivifolo sy telonjato amin'ny gazety Soa indray no mivoaka manomboka rampitso eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao, ary lahatsoratra mahaliana maromaro no manino antsika mpanjifa trano. Lohahevitra maromaro indray no entin'ny gazety Soa amintsika ho amin'ny rampitso. Eo amin'ny lamaody ohatra dia mitohy hatrany ny fampahafantaran'ny gazety Soa antsika ireo olo-malaza nivelany ny lamaody fanoany, ka ho amin'ny rampitso dia ny andriambavilanitra HJAR Kim Kardashian indray no entin'ny gazety Soa aminao. Amin'izao andro ririnina izao dia misy ny epetsin'ny entin'ny Mamasoa hiatrehana ny sery eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Mbola fahasalamana hatrany ihany koa dia mampitandrina amintsika ny gazety Soa hoe tandremo ny vovokazo. Any ivelany kosa indray dia ampahafantarin'ny gazety amintsika fa azo atao amin'izay ny maka sary ny ao anatin'ny Maison Blanche. Mbola any ivelany hatrany dia lahatsoratra iray no atokan'ny gazety Soa amintsika ampahafantarina hoe iza ny firenena mahasoa an'ireny indrindra maneran-tany. Lafa fahasalamana indray dia mampafantatra antsika ny gazety Soa fa somary fragile ny nify ho an'ireo olona be voka. Azadonona ary manomboka rampitso mankany antsara gazetinao Soa eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao dia larana fahavalo amin'ny sivifolo sy telonjato. Inery tompoko lasa toboko vavy dia ho faranantsika treto ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takarivan'ny alarobia azadino orinan'izao fotoanan'ny fampahalalam-baovao zao ny fandarana resabe anasana vahiny makasika indrindra ity raharaha politika eto amin'ny firenena ity azadino manaraka io fandarana io. Ao orinan'izao fampahalalam-baovao zao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.